raha toy ianao ka tsy tia ny fiainanao, mandehana mody manaova fivoriana manokana ho anao rery ary mieritrereta amin'ny zavatra efa noheverinao. Mba tsy hanomezanao tsia ny zavatra hafa, manana fotoana andinianao ny tenanao sady manontania ny tenanao, raha zao ny fotoana ilanao izany fieritreretana maloloto izany. Fantatrao no mahazo zavatra amin'ny alalan'ny finoana dia zavatra iray lehibe indrindra. Tena zavatra iray ny manana izany ara-dalàna arak'izay antsoko azy zany. Betsaka ireo fitahiana izay efa nomenantsika ara-dalàna satria efa maty Kristy, efa nalatsany ny rany, efa nanomboka fanekena vaovao izy tamin'ny rany, ary amin'ny mampinona teraka indray antsika dia mpiara-mandova aminy sika sady mpandova ihany koa. Efa antsika ara-dalàna zany tena antsika. Nefa ny fananana izany indray matetika no vao maika mampiala ny olona. Ny Israelita efa afaka tamin'ny fangejana tany Ejipta, andevo tany Ejipta izy ireo, tandindo ny fanandevozan'ny ota izany. Naniraka olona Andriamanitra mba hanafaka azy ireo. Mosesy efa nandefa mpanafaka antsika izy, Jesosy Kristy, ary efa afaka tamin'ny fanandevozana ny ota ianao, afaka tamin'ny fanandevozan'ny Farao izy ireo, ary niazo ilay toerana antsoina hoe tanina mpanantenaina. Afaka tamin'ny fangejana sika ary efa rentsika avokoa mikasika ny teny fikasan'Andriamanitra ary mianatra ny manantanteraka izany amin'ny fiainantsika sika. Fa ny Israelita tsy maintsy mamakivaky ny toerana izay antsoin'ny Baiboly hoe tany efitra. Lalana 110 andro zany raha nandeha nanitsy namakivaky ny tany efitra. Kanefa nandany 40 taona nijaliana, nangiry firiana izy ireo. Ny alohan'ny nidiran'ny sasany tamin'ilay tanina mpanantenaina, ary ny sasany taminy tsy tafiditra na dia izany aza. Raha teo amin'ny olona napitrisany nandeha nivoaka, nanodidina indray tapitrisa sasany taona ankizy, kanefa tena vitsy no tafiditra ny tany Kanana. Josua, Kaleba, ary niaraka tamin'ireo ankizy izay tsy voasokajy tao anatin'ireo taona n'olona izay efa nolazain'Andriamanitra taminy hoe tsy hiditra ny tany Kanana ianareo. Zao mahita ny tantaran'izy ireo sika dia mety manifikivi-doza sady mieritrereo hoe adalàna. Raha toa lalana vita 110 andro dia nanina ny 40 taona vao tonga tany. Fa mila mifotsara sika ny oalina ary mila mamofona rozy tsara, ka fantaro tsara fa impitry sika izay ny renireny nandeha nandidiny tendrombohitra ray foana nandritra ny fotoana ela. Ary ny teniko aminao androany ariva, fotoana izao andehanana dia mila mihetsika ianao mba androsoaingana nakany amin'ilay tanina mpanantenaina. Ary izy ireo ny hevitra fa ny fahavalo ny olana, fa ny Ismaelita, ny Hitita, ny Jebusita, ny Kananita, ary misy karazany hitahita no hitantsika. Angamba mety lehilahy maditrita, mpiarabelona amin'ny fanditrita, ny aretinita, ny fantranita, ny lasa ratsita, fa isika koa efa nahazo ny antsikita, ary isika mihevitra fa ireo no olona antsika izao ny devolita, io ny devoly raha mamela rery izy mantsy. Raha zao io, raha ty zao, raha zavatra hafa. Kanefa raha manomboka nanao zao fampianarana zao nandritra taona maro dia niezaka nandalina lalina dia lalina. Dia fantatro tsara tamin'ny alalan'ny soratra masina fa mila mianatra sika, fa tsy ny fahavalo mihitsy ny olana satria hitanareo tsara fa niaraka tao anilan'izy ireo foana Andriamanitra. Ary Andriamanitra ny momba antsika, iza no ahatohatra antsika. Tsy misy ninina mihitsy eto amin'izao tontolo izao aresy antsika raha momba antsika Andriamanitra. Ary teo anilany Andriamanitra. Izao no teny tamin'izy ireo, raha manao izay rehetra lazaiko nareo dia ho afaka aingana amin'ity tanefitra ity ka ankafy ilay tanina mpanantenaiko. Fa tsy nanao izany ireo. Tsy ireo ambonireo mihitsy ny fahavalony, tsy ny Kananita, tsy ny Perizita, tsy ny Evitita ny fahavalony rehetra, tsy ireo olona goavana be tany amin'ilay tany, fa ny fodi-pisaina ny diso sy ny faratsiany toe-pony. Tsy hainizy ireo hoe ahoana no fiheverana izay tian'Andriamanitra tokony heveriny. Afaka tena mihevitra hiala amin'ny famatorana mahazo anao tanteraka ianao sy mihevitra ny fomba hananana fahalalana raha toa ianao ka mianatra ilay fomba fisainana tian'Andriamanitra ho fisainanao. Tsy mitombo izany hoe mandresy zany kanefa mieritreritra fa voageja. Tsy mitombona mihitsy zany hoe faly kanefa ny sainao ao anaty alahelo sy ady saina foana. Tsy mitombona mihitsy zany hoe afaka ao anaty fahotana raha toa ka ny fisainanao mbola ao anatin'ny fangejany ota. Misy fanoharana lehibe momba io fandiniana io atao amin'ny Romana 9. Romana 9:2. Hoy Paoly ataontsika izay efa maty amin'ny taona ny velona amin'ny ray. Ny Baiboly manambara amintsika fa rehefa maty Kristy, maty eo aminy sika. Izany ny tondrahan'ny fahotana teo amin'ny hazo fijaliana. Izany mahatonga antsika maty amin'ny ota
fa velona kosa amin'ny famarinana ino dika zany misy apany eo aminareo zay nateraka indray ka tsy tiana narara amin'ny ota itsony io lay mahaty amin'ny ota ka zany no antony hoe rehefa manota ianao de tsy mahazo aina tamin'ny ianao mbola tsy nateraka indray tsy nampaninanao zany tsy rarainao tianao azy zany nakafizinao fa rehefa tonga teraka indray ianao de lasa nanana karazana olana ray vaovao indray ianao satria tsy afaka ny manota tsony mampatra anao zany ary misy apany eo aminao ao tsy te hanota na zany aza mbola eo ihany ny fiarantsika mena amin'ny nofo saina tsy voavoatra de tsy fahaizana mifefetse-po ary fanarana-po zay tena mila an'Andriamanitra sy ny fanahy masina hitratsehatra hiasa amin'izany ary eo ny tany hevitra lalovantsika zao fanahintsika mandra-piasa an'Andriamanitra ao ny tany hevitra atsika fa tsy maintsy mianatra tsika hoe ahoana no amelantsika an'Andriamanitra izay velonao anatintsika ambabo ny fanahintsika tsy tiany fotsiny hoe anana toerana kely amin'izany fanazany izy ka nitoetrao fa te hivoaka amin'ny sainao izy ao amin'ny fihetseponao ao amin'ny fandrinao ao amin'ny toebolanao amin'ny fifandraisanao ao amin'ny fialambolinao ary ny farany de hita eo aminao amin'ny alalan'ny famirapiratana fahazavana ka hatonga izao tontolo izao hiteny hoe misy zavatra tena mahafinaritra any amin'ny olo io aizy nareo omay voninahitra ny tompo noho izany Romana 4:2 milaza fa efa maty tamin'ny otsika fa Romana 4:1 manambara fa ny tenanareo de ataovy ho efa maty amin'ny ota ary velona amin'ny famarinany tiako loatra zany satria ilay teny de ohatrany manamboatra sahady ny sainao ka ny Romana 4:2 milaza fa maty amin'ny ota ianao fa ny Romana 4:1 milaza amin'izao sainy fa efa maty amin'ny ota ianao minoa fa efa maty amin'ny ota ianao ka hiteny sika efa maty ny amin'ny ota ary mihira momba ny fahalalana ao amin'ny Kristy nefa aveo sika matahotra fahotana teny sika hoe efa niankin-doha tamin'ny zavatra maro tsy afaka amin'ny mihitsy tena sarotra be tsy maharesy an'io no zany de mijano ami'renireny fotsiny ao amin'ny tany hevitra io foana ianao fa tsy maintsy manomboka mihevitra toy ny fihevitr'Andriamanitra sika ary miteny tahaka ny fitenin'Andriamanitra ary zany manampy-antsika hivoakainganao amin'ny tany hevitra io ka manomboka miaina ao amin'ny teny fikasan'Andriamanitra ianao de afaka mifeny fisainanao amin'ny alalan'ny fanampian'Andriamanitra fanampiana be da be avy amin'ny fanahy masina fenkena tanteraka amin'ny fanahy masina ianao de afaka mifeny fisainanao kanefa tsy mitombony zany mandra-pianatra ao hanana fifatoana tanteraka ao an-tsainao ary atsoky zany hoe sainy momba izay tokony ho saina izay alehan'ny sainy no arahany olona raha tsy tia ny fiainanao ianao mandehana mody manaova fivoriana amin'ny tenanao manokana ary mieritrereta amin'izay zavatra efa noheverinao raha tsy hanomezanao tsy ny zavatra hafa manana fotoana andiny atena sady manontaniany tenanao raha zao ny fotoana ialanao izany fieritreretana maloto zany amen afatoy tsara ny sainao hiazona zay zavatra tsara fantatrao iray amin'ireo tena malaza roa amin'ireo soratra masina tena malaza zay ampiasaintsika rehefa mampianatra momba saina sika Korintiana 4:7-8 fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadiany tafika fa mahery amin'Andriamanitra andrava fanorenana mafy fa mandrava fisaina sy ny zavatra avy rehetra aitsangana anohitra ny fahalalana an'Andriamanitra zahay ka mamampo ny hevitra rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy ary fantatsika fa misy ady ao amin'ny saintsika ao fisainana diso hevitra fahalalana izay tsy eken'ny tenin'Andriamanitra ary ny Baiboly mamea antsika ny andraikitra androka azy sy amafazy tanteraka fa zao tsy tena hoe andraikitra marina amin'ny tenantsika fotsiny zany satria rehefa manomboka miankina amin'ny fanahy masina ianao zavatra rehetra ataonao sisa de hoe Andriamanitra mangataka aminao ampafantatra ahy rehefa misy zavatra diso everiko mivavaha fotsiny tompo ampafantaro ahy raha misy hevitra diso saitsainiko aza mamela hipetrapetraka fotsiny eny de heritreritra zavatra tsy manjary ampafantaro ahy rehefa misy fisainana diso everiko ary raha manomboka mivavaka toy izany ianao de anomboka halala fa tsy mila mihevitra an'izany tsy tokony hisaitsainan'izany tsy mifanaraka amin'ny ten'Andriamanitra zany ary fomba fanamandrava ireo fanondrenana mafy an-tsainao ireo de aoka ianao no ampianatra manana zodim-po amin'ny ten'Andriamanitra ary isan'izany zay ataonareo an'io arivo zao tena mideranareo satria ny fidinareo ny androany arivo zany hoe ny androany arivo vita ny asa nandritry ny herinandro sady nanao zavatra be da be mihitsy nareo afaka nandany volinareo tamin'ireo karazana zavatra zay nitotra soanareo na nandeha tany amin'ny toerana izay tsy tokony alehanareo nareo na tokony janonao tany an-trano nareo sady matorotoro makaina satria reraky ny asa nandritry ny herinandro kanefa tongeto nareo zao efa narivony mahery maneniky ty efitrano lehibe ty mianatra ny ten'Andriamanitra sy midera azy deranareo
kanefa mila miteny aminareo tsy anankivy anareo anefa fa tsy ampiny andehananareo entina mandresy fotsiny ra io fa mila fo maraina ianao ka mianatra misimisy koa ny maraina vava misimisy mideraha misimisy mandehana any am-piangonana ny andro manaraka mandehana any amin'ny ala manaraka mandehana isaky ny fotoana andavanandro jereny fandarana taonay amin'ny fahitalavitra mandritry ny herinandro mandraisa noty amin'ny iPadnao mandraisa noty amin'ny iPhone-nao fa mijanona foana mianatra ny ary afaka fotoana fohy dia anombokanana fomba fisainana tena hafa mihitsy ianao. Romanina 12:12 milaza hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa mivata teraka amin'ny fanavaozana ny saina. Amatananareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitran'Andriamanitra no marina. Misaotra, za koa tianao. Jeremia 4:4 milaza hoe mandra-pahoviana ny toeran'ny hevin-dratsinao ao am-ponao. Tiako zany. Jeremia 4:4 mandra-pahoviana ny toeran'ny hevin-dratsinao ao am-ponao. Ka zany ny zavatra voalohany hitako ary tsapako fa olana teo amin'ny Israelita nahatonga azy ireo nandany taona maro vao nahazo ny fandresena ary koa nahatonga ny sasany tsy nahazo ilay fandresena mihitsy azy ary fantatro ny mampalahelo dia betsaka ireo olona mino any Jesosy ho any an-danitra kanefa tsy mbola nahita fandresena sy nankafizany mihitsy hatr'izay niainany teto tany. Fantatrao ve zany? Tsy voatery mandresy ianao vao ho any an-danitra efa nivonjena tamin'ilay rany Jesosy ianao fa mba ankafizanao ny dianao mila fandresena ianao ary ataoko fa raha toka teo vavolombelona amin'ny hafa ianao dia mila hitany fa marina eo amin'ny fiainanao zany. Amen. Ka ny zavatra voalohany izay hitako nananan'izy ireo dia tsy nanana jery lavitra tsara tamin'ny avy izy ireo. Lasa foana no resaka nataon'izy ireo. Izy ireo ny hevitra fa ny lasany namaritra ny hoaviny. Ary eto milaza aminareo fa ninona zavatra nazo anao tamin'ny lasanao. Ninona zavatra mitranga aminao amin'izao fotoana izao. Tsy manana fahefana sy hery mihitsy zany hiazona anao tsy ahomby sy tsy anana hoavy mampitolagaga raha toa ianao ka mianatra mijery amin'ny fanahy. Ny Baiboly milaza amin'ny Isaia 40 fa Jesosy tsy nijery na nanapa-kevitra fotsiny tamin'izay zavatra reny sofina nahitany masony. Tamin'ny masom-panany nahitany ary ny sofim-panany nandrenesany ary sika rehetra manana sofina sy maso amin'ny lohantsika avokoa fa isika rehetra manana maso sofina ara-panahy koa. Amin'ny maso maha-olombelona dia hitantsika daholo manodidina antsika. Hitantsika avokoa zavatra miseho amin'ny fiainantsika fa amin'ny maso ara-panahy koa dia hitantsika avokoa izay rehetra tsy hitan'ny maso maha-olombelona. Jery amin'ny toe-pon'ny finoana sika ka samy laza hoe Andriamanitra ny teny fa manana ho avy mahafinaritra ka mino tokoa fa afaka manana ho avy mahafinaritra. Voaingana tany amin'ny Starbucks tamin'ny toerana iray tany Utah dia nisy vehivavy nahafantatra ka nanomboka niresaka tsikelikely tamiko izy hoe nanolotra tamin'ny ministeranao dia nilaza momba ny olako rehetra ka noho izany nanomboka ny tantara ny olana rehetra tamiko izy dia hozy izy hoe ho tantaraiko aminao fa teo amin'ny fiainako dia efa natsipy tany ambany bus aho. Fa tsy niteny ity zavatra ity taminy aho satria tsy te handratra fihetseham-pony fa rehefa niala teo dia hozy hoe za koa efa mba natsipy tany ambany bus fa ankehitriny za indray mitondra azy. Amen. Ie, fa izy nijanona teo amin'ilay hoe efa natsipy tany ambany bus aho. Ary tena samy laza aminareo fa hita tary zany zavatra mampalahelo zany foana izy na dia efa afaka herintaona teoriana aza 10 taona teoriana 10 taona teoriana ary ny tantarany ihany no ho lasa mitondra fangidiana sy faharatsiana foana satria tsy manana fanantenana amin'ny fiovan'ny fiainako aviny izy. Ary niezaka ny tantara kely taminy ihany Andriamanitra mahay manova zavatra mila matoky an'Andriamanitra ianao mila mino azy ianao. Ary ny zavatra reko miverimberina dia ny fiarovan-tena sy ny fialatsiny be da be foana dia ny tranga nahazo azy tena hafakely mihitsy tsy mba toy ny tranga hafa rehetra zany tsy misy olana natranga ratsy toy izany afa-tsy izy dia natsipy tao ambany bus izy ary ny kodiarany efatra samy nanitsaka azy avokoa ary efa tsy nanam-ponota avavoaka tao ambany bus tsony izy. Ie, nanapa-kevitra nitondra lay bus adaladala. Ary afaka manao tahaka izany koa ianao. Avelao hiteny zavatra aminareo, tsy olo-kafa mihitsy nanapa-kevitra tamin'izay zavatra anio amin'ny toeranao.
zavatra entinao hanavaozana ny sainao zany. Ndenge raisitsika ohatra ny am'izany Genesis 7:20 hoe mahita lehilahy ray sika eo, Abrahama zay nafoy ny fananandrehetra, kanefa nanambe lavitra noho izay nafoiny tamin'ny farany. Moa fantatrao fa amin'ny fiarian'Andriamanitra mety ho lasa navery avokoa ny zavatra rehetra anananao. Kanefa raha manomboka mianatra mijery amin'ny masom-pinoana ianao, dia manana mihoatra lavitra noho izay nafoinao. Ringana avokoa zay rehetra nananan'i Job, ary tena fijaliana lehibe tokoa fa Andriamanitra nanome azy avy tsara lavitra noho izay rehetra nafoiny taloha. Abrahama efa nitayany Lota zana-dralahany, ka nizara tamin'izay nananany, ary tonga nanan-karena be izy roa, nanana ondry amanosy be da be izy, piasa maro be ka nahatonga azy ireo tsy afaka niara toetra miaraka tsony, na ny piasany ihany koa. Noho izany Abrahama nanatona ny Lota, nanao ny dingana voalohany izy, satria te handala ny fihavanana ka nanao hoe masina ianao, aoka tsisy ady eo amintsika. Aiza amin'ireo tany ireo no tianao fa zay tsy tianao no alaiko ahy. Ataoko fa zany no anisan'ny toe-potena marina sy mahavariana, satria za efa niteny hoe za aloha no maka izay tiako voalohany dia ianao aveo no maka ny sisy eo, satria tsy afaka ny azo ninina ianao raha tsy nomenanao zany. Fa i Abrahama tena lehilahy nanana toe-panaraka an'Andriamanitra, ary isandreo antondray nahatonga an'Andriamanitra nanao fanekena taminy zany sy nampiasa azy tamin'izay tiany nanaovana azy. Ary tena marina raha namaky ny 7:20 tsika, Lota dia nifidy ny faritra tsara, ny tany lemaka Jordana zay tena tsara. Fa i Abrahama kosa tsy maintsy nandray ny ambiny rehetra, noho izany ratsy avokoa ny anjara azony. Fa ny 4:20 milaza hoe ary Jehovah niteny tamin'ny Abrahama taorian'ny Sarany Lota taminy nanao hoe atopazo ny masonao ka hatramin'ity tany toeranao ty dia mitazana mianavaratra sy mianatsimo ary miatsinana sy miakakandrefana, fa ny tany rehetra zay tazanao dia omeko anao sy ny taranakao mandrakizay. Ary ny 7:20 milaza koa hoe miainga ianao mandehana mitetin'ny tany dia any amin'ny lavany sy any amin'ny sakany, fa omeko ho anao daholo izany. Ka nilaza zavatra roa manandanja taminy izy. Voalohany teny izy, jereo ny atsimo sy avaratra andrefana sy atsinanana, ary ny zavatra rehetra zay hitanao dia omeko anao daholo zany. Zao teto izy niteny tamin'ny jery maso maha-olombelona, nefa mino fa Andriamanitra te hiteny aminao androany hariva. Jereo ny ho avy dia inona no hitanao amin'ny ho avinao, amin'ny finoana eo amin'ny fiainanao. Afaka mahita ny tenanao afatrosa ve ianao? Afaka mahita ny tenanao manana ny tranonao manokana ve ianao? Afaka mahita ny tenanao manana ny fiaranao vaovao ve? Afaka mijery ny tenanao manana asa tsara ve ianao? Afaka mijery ny tenanao ve ianao fa ho fitahiana ho an'ny olona maro dia maro? Mahita ny tenanao ve ianao? Mahita ny tenanao ve ianao miainao anaty nofinofinao dia ninonino za nofinofinao zany, ary raha nofinofin'Andriamanitra zany dia tsy maintsy mbola ho tanteraka. Hitanao ve izy zao? Raha toka tsy hitanao le izy dia tsy azonao mihitsy. Ary hoy indray izy taminy fa ny tany rehetra zay tazanao dia omeko anao, miainga ianao mandehana mitetin'ny tany, fa efa raisinao zany. Zany dia midika fa tsy maintsy arahanao hetsika zany. Za nanana nofinofy nomen'Andriamanitra hitory ny filazantsara, zavatra naterak'Andriamanitra tao tampoky zany tamin'izany haino fampianarana voalohany tamin'ny kasety ny taona 7,700. Tena talanjona fotsiny ihany nanao hoe misy olona mahavita maka teny soratra masina ray ao amin'ny boky ny Marka, fa afaka mitoriteny mandritra ny ora ray sady tena mahazo tanteraka ny fifatoanao. Ary zany fanindrina miredareda zany tonga tao tampoky nitory filazantsara manerana izao tontolo izao, toy ny adalana ihany zany raha nijery ny toerana nisy tamin'izany fotoana zany, fa tena Andriamanitra ny tompony. Dia ny atao hoe zany pilatsaka hovidiana farany indrindra avy aminao anao zany zavatra zany, ary apetraka Andriamanitra ao amponao mba tsy hanao zavatra arak'izay saim-patanao fotsiny. Noho izany dia tsy afaka miainana mivelona amin'ilay saina tsy mbola navaozina ianao, mila miaina amin'ilay saina fanahy ianao. Andriamanitra aneo anao zavatra zay mety aminao, ary rehefa mamaky ny teny ianao dia mila mandray izany satria natao anao iny, fa tsy hoe natao an'reto vondron'olona maromaro manokany reto, fa ny teny rehetra ao amin'ny teny fikasan'io dia ho anao zany. Natao anao daholo ireo, te hita anao Andriamanitra te anandratra anao, Andriamanitra te anangana anao, Andriamanitra te ampiasa anao, Andriamanitra te anasitrana anao. Amen. Mila hitanao zany.
kanefa tsy mila miandro hoe hitanao amin'ny masonao roa io le izy vao ino ianao. Mila hitanao amin'ny masom-panahy aloha zany vao tanteraka fa hitandreo masonao roa reo amin'izay. Mipetraka ny Misoria zay ataoko hoe ilay tanàna mampiseho ahy. Ary amin'ny fiarian'Andriamanitra tsy maintsy mino ilay izy aloha ianao voalohany. Ary mila hitanao amin'ny masom-pinoana zany, ary avy eo hitanao amin'ny mason'ny fanahinao. Fa amin'ny finoana no anekeko, izay inoko, izay efa nitenenin'Andriamanitra tamiko sy nomeny ahy. Ary ambarako fa efa anteny, ary toy androso amba andova ny tany. Zao, teny hoe mandova de misy heviny lehibe, satria raha mandinika tsara an'io isika de midika hoe manala lay tompony teo aloha ka maka izany avy eo. Ka nisy fahavalo tao amin'ilay tany nampanantenaina, kanefa izy ireo tsy tia nandraraha amin'izany, ka tsy andeha androso any. Fa mbola andrendrenteny foana izy ireo niandry an'Andriamanitra nao zavatra ho an'ireo fahavalondreo mba ahafahany miditra ao amin'ny tany sy akizay nolazain'Andriamanitra fa tokony alainao. Eto ny teboka tena lehibe. Tao anatiny 2 taona nijanona teo atsisin'ny tany izay nampanantenaina izy. Ary ndeha hoentiko any amin'ny Deutéronomie 1 nareo izay eritreretiko amin'izao, ndeha sika hijery fanondroan'ny Deutéronomie 1. Deutéronomie 1:20. De hoy za taminareo, nareo efa tonga eto amin'ny tany avoany Amorita izay omeny Jehovah Andriamantsika ho antsika. Misesy ny teny zany. De hoy za taminareo, natolotra Jehovah Andriamanitrareo anoloanao ny tany, karo izy kalovao. Arak'izay nolazain'i Jehovah Andriamanitra ny razanao taminao, aza matahotra na mivadi-po ianao de nanatona nareo rehetra ka nanao hoe aoka niraka olona elo isika mba hisafo ny tany ho antsika izy, ka hitondra ny teny amintsika, ilaza ny lalana izay alehantsika sy ny tanàna izay ekaratsika, ary sitrako ny teny ka de mifidy 12 teo aminareo iray avisam-pirenena. Zany le atsotsika hoe mpisafitany nandeha niditra nijery ny tany nampanantenaina. Ary tena azo antoka 15 milaza, de nangalany ny vokatry ny tany ka nety nidina tamintsika de nilaza tamintsika hoe izy tsara ny tany izay omeny Jehovah Andriamantsika ho antsika. 19 kanefa tsy nety niakatra nareo. Fa nandahan'ny tenin'ny Jehovah Andriamanitrareo. Tsy manam-potoana hivalam-parana amin'iny fa avy eo nanapa-kevitra izy ireo eny raha andeha hiakatra sika. Fa hoy Jehovah taminy, aza manandrana nitrany satria tsy miaraka aminareo fa rehefa miteny vao mitrany nareo. Ary izy ireo teo amin'ny sisiny tany nampanantenaina, nilazan'Andriamanitra zao ankehitriny zao ny fotoana idiranareo sy andoavanareo ny tany. Fa tsy nandeha niditra teo izy ireo, fa nikiomina nanohitra an'Andriamanitra ka nirenireny foana nandritra ny 730 taona tany amin'ny tany efitra, ary maro tamin'izy ireo ny maty. Anio ariva te hampianatra lesona anareo. Rehefa Andriamanitra no miteny hoe zao ny fotoana mety anaovana an'ity, rehefa Andriamanitra no miteny aminao hoe fotoana mety anaovana zavatra zao, de misy osotra miaraka aminao anao izany. Ary tsy azonao esorina zany mandrapatonga ny fotoana mamety azy. Na ny fotoana iverinao fa omory rany, na ny fotoana atsapanao fa tena vonina ianao, satria avy eo ianao mety manapa-kevitra fantatrao tena mandreraka any mieritreritra ty zavatra ty fa mieritreritra fa ataoko ty, angamba mety mahita fa Andriamanitra tsy malala ositra ao aminao amin'io fotoana io. Mila mianatra sika fa rehefa Andriamanitra nikasika ny zavatra ny fiainanao, mila raisinao ampahamatorana zany. Raha fantatrao fa miara-miraharaha aminao Andriamanitra momba ny toe-po ratsy de mifantoha amin'izany. Raha fantatrao fa ty fandahatra aminao Andriamanitra momba tsy famelan-keloka amponao de mifantoha amin'izany. Aza manao fetsifetsy moa dia alatsiny foana hoe tena sarotra mamela heloka. Lazaiko aminao hoe inona ny sarotra, mankala olana ny sarotra. Tena mafy lavitra ny mankala olana no mamela heloka. Mamela heloka de mora lavitra raha pitaina amin'ny fankalana, ny fangidina anaty sy ny lolo-po, ary ny feno andreo-pozindreo de mafy lavitra foana. Raha te hifandrara aminao Andriamanitra momba ny fahazarana izay anananao, izay manimbanao, ary raha mikasika anao amin'ny fanondrony Andriamanitra de tsy voatery anao ianao hoe tsy vitako zany, satria Andriamanitra tsy ampanao zavatra anao zany mihitsy raha tsy efa nomena fahaizana manao manokana ianao avitanao zany mandra-pahazonao ny fandresena. Fa tsy maintsy mino ianao